Mazava moa zany iny a ny fanambarana ny didy zay navoaka ny fitsaranavo mikasika ny lalam-panorenana. Manazava lay andiny fa 450 hoe ny maro anisa eo amin'ny ovy Antenimera zay nanana député betsaka indrindra ary ny forona tao anatiny fandrotrahana ireo atota taratasy zany na metrahana azy olom-boafidy. Ny Mapara zany ankehitriny no tompony maro anisa. Rehefa nolotra io prime ministre ino Mapara dia tsy maintsy jerevana daholo zany ny ataoko hoe andinindininy voalaza ny lalàna mikasika ny fombafomba zany ahafahana mametraka zany mpamisa zany, tsy maintsy manara-penitra zany tsika. Dikan'izany dia tsy ataotao foana io zavatra io. Madagasikara ihany koa tsy lan'olo manga dia efa misy moa zany ankehitriny zany ny fampidiniana ary efa fatapatatra ihany hoe iza izay olona mifandraika amin'izay hoe iraka ilain'ny firenena isana zany androm-panjakana ny ovy ny gouvernement hitantana ny gouvernement izany. Dia rehefa mitsangana moa zany ny atosika hoe groupe parlementaire dia anana ny groupe parlementaire ny Mapara ary izy io zany no anosonia ny taratasy amin'ny fomba ofisialy satria tsy maintsy ajaitsika eo zay sotoavina mikasika ny fanolorana ny prime ministre izay zany hoe ireo député ny Mapara voafidy ny ovy Antenimera dia hosolon'ny teniny lehibe ny groupe parlementaire Mapara amin'ny fametrahana zay taratasy zay amin'ny filohan'ny république ka ny filohan'ny république zany no makatò zany zay fanendrena izay.